Iena rafanina maro toko. Ary mirabatsika eto amin'izao andron'ny alakamisy 6 oktobra izao. Miarahaba toko, salama toko. Mbola tsara va? Ohatranareo e, anareo mihazakazaka. Ianareo aloha andraso ezara verifier. Ho ary miandry kely fotsiny, miandry kely alefa miandry kely tsika davara. Eny ary salama toko a. Anaoko tsika ary mezaka ihany ny tsy alahelo zany, poatratrika aloha zany mazava ho azy. Mezaka ihany ny tsy alahelo amin'ny zavatra mitranga, nefa de tsy afenina fa tohana de tena tohana tokoa fo ary tena hoe malahelo e, zay no tena ilazana azy. Reraka ihany koa ny vatana satria tsy mijanona mamaky mesazy, tsy mijanona manao recoupement hoe tony ve marina, tony ve diso, tony ve zao manao ahoana na manao ahoana, zany rehetrarehetra zany. Ho lazaiko mialoha aminareo aloha zany a, ho an'ny mpianatra ao amin'ny izay mipetraka amin'ireny foyer malagasy aty frantsay ireny a, de amin'ny sabotsy manomboka amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 7 sasany ny fotoana dia eny Arcachon, ny fotoana ahafahana mampiseho ny toetra tsy mendrika zay tsy mampagaga raha ohatra hoe mitovitovy amin'ny any an-tanin-drazana any nefa zatra mitrotraka any amin'ny toerana any no mitohy aty an-tanin'olona aty ka de anao ampiseho an'izany ho hitan'ny mpoko, ho hitam-pirenena ny mpianatra zay nandalo nipetraka tamin'izany toerana zany, indrindra ny vehivavy sy ny mpianatra zay mety mbola ao satria dia sady mahazo menasy ireo mpianatra ireo no misy an'izany hoe tsy mahazo manatrika fihaonana na lanonana politika, tsy mahazo mandeha maka-ry ary tsy afenina ao anatin'izany ny harcèlement, ny fandroahana abusivement ny mpiara-miasa, zany rehetrarehetra zany satria zany dia misy tokoa fa tsy hoe tsy misy akory. Ka dia amin'ny sabotsy amin'ny 1 amin'ny 4 sasany ka hatramin'ny 7 sasany no fotoana ho anareo zany zay ho avy any ary maniry koa raha maniry ny fahatongavantsika rehetra amin'izany fotoana izany
amin'io organisation ataon'ny FIFAM io sy ny karazany. Maromaro ny tanora Gen G ao anatin'io, ka dia efa andranareo Gen G moa zao ka dia tairo, bon courage, soutenir anareo. Raha misy zavatra atao communication alefaso eto fa tsy olana ho anahy mihitsy manao azy. Ao zay. Ny androany moa zany dia ny fihetsiketsehana teny an-dalambe no resahantsika. Rehefa tena dinihana ny zavatra niseho de ohatran'ny hoe kaopy tokoa ve reto ministra zany hoe reto ministra vao nome indrindrindrindra hoe tena atsika vao fraîchement nommé mila tongotsika de manao démonstration amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina fa havitatsika no sady haitsika le asa. Vitatsika sady haitsika le asa. Sezatsika tonga de tsy maintsy atao mafana tsara en béton. Vidin'izany dia fanaovana sakrifisy, filakonana ny malagasy, fanendrehana ny malagasy na eny fa na de any anaty lavatrano ary. Nefa misy mitarain'izao ary hoe misy zazakely ato aminay fa ajanao ny grenade lacrymogène anareo dia ohatran'ny vao maika nidoubler volume le izy tamindreto ministra vaovao. Asa angano ny baiko no midiso, tsy mahay mibaiko. Na ireto baiko io raha manao excès de zèle hoe à partir de maintenant on va doubler notre volume de travail, le volume de sévissement. De zay tokoa no niseho. Popoaka mihitsy ny bomba lacrymogène ary nefa nenjika hatrany amin'ny elankelan-trano de nisy ary maro. Tsy teo Antananarivo ihany zany fa hatrany amin'ny faritra ohatra hoe Tamatavy. Teo amin'ny tratrany Lerangano voatifitra, teo amin'ny Tongonklo, Kibilaka ary tapaka mihitsy ny tonga. Andriamatoa Andry Rajoelina, ianao nitodiako. Ohatran'ny marina ny teny Leboi hoe raha vao nanongo izy de vola fitiavana ny lehibe indrindra. Fa rehefa mitohitohy dia vola no lehibe indrindra. Mankao amin'ny Valérie deuxième étage dia vola no lehibe indrindra. Na mankany amin'ny Madame Victorine de vola no lehibe indrindra. Andriamatoa Andry Rajoelina, tamin'ny herinandro anie ianao efa tena mifony, efa tena tafalatsaka ambany be mihitsy ianao. Ato amin'ny ilana anao mitazona karaoty ato amin'ny ilana anao mitazona bâton. De ato amin'ny karaoty nataonao publika hoe tongavy nareo raha hiaraka hihinana karaoty amiko, fampizara mata sy masaky tsika, hifampiresaky tsika mianakavy. Zay le atao amin'ny tanàn'ankavia. Ato amin'ny tanàn'ankavanana ianao ny kibay tsy vitan'ny hoe akelika ihany, fa ny kibay vao maika mikapoka an'le malagasy
Ary tena mahita ny Jakoba mihitsy. Le anankiray teo Anosy be saoran'Andriamanitra tsy maty. Fa le anankiray taty amin'ny sisiny farany ankavanana, amin'ny sary, jereo tsara ny sary a, fa rapida be le izy. Takan'le rita amin'ny tongony ny lohan'le bandy, ary iny ny saika nahafaty an'le bandy. Takan'le rita amin'ny tongony ny lohan'le bandy. Izy le milatsaka eto, ta! Raha tsy mandinika tsara an'le sary mamerimerina efatra impolo a, tsy hitanareo zay hoe tena le ty tokoa ny lako azy teo. De tonga de mivoadraha tany amin'ny sofiny amin'ira. Da eto aho manontany anao Andriamatoa Andry Rajoelina, fihavanana ve ny tadiavinao? Vous cherchez la paix ve sa le ino izy teo? Le korontana total. Satria io vahoaka io tsy hain'io vahoaka io ny hoe ny zavatra iny de mandefitra total na mikorontana total. Zay ny hain'io vahoaka io. Ka ianao zany za mahita an'izy ampiakarinao foana le hafanana rangahy. Ianao foana no mahatonga an'le zavatra miakatra, de raha miakatra indray zao rapitso, de vao maika noho ny tsy fitiavan'ny olona anao sy ny fampediovanao ny malagasy. Zao zavatra teneniko anao Andriamatoa, tovolahy, ny midaroka sy mandaka sy manao an'ireny toetra mametra ireny, vita ihany. Satria mety misy fanarahana politika avy eo. Vita ihany. Fa ny ao an-tsain'ireto tanora no tena tsy fantatra. Mino ve ianao fa raha ohatra hoe sendra misy basy tapika eny an-tanan'i Liaboy takana tamin'ny lohany teo iny, ka tadidin'le olona nandaka azy, de tsy ho avy izy regle minotriny tam'izy. Ka eo le malasa ny saina zany amin'ny zavatra mitranga hoe Andriamatoa Andry Rajoelina hoe de tsy mba mieritreritra hoe mana-taranaka. Mana-taranaka ka hoe reglen'ny olona amin'ny zavatra tsisy dikany amin'ny adalako, ny compten'ny olona de mety any amin'ny zanako io mety efa. Mila mieritreritra sy mandingana amin'izany a. Araky ny teneniko foana hoe le vahoaka aza rarotina zalahy, tena za zany tena mamerina an'izay foana hoe aza rarotina hoe enda le vahoaka malagasy a, de inonareo menakavy manararoatra ohatra mibanga amin'ny alina. Tena rarotinareo mihitsy le izy satria vonana hoe zany ataonareo amin'ny malagasy zany e. Tena ohatrany hoe tsy mpiray tanindrazana rangahy ty tsika e. Tena vonana no ataonareo e. Antaratsika zany e, tena zaho reto a, mbola tsy nahita mivadika tezitra ohatr'izany. Tsy mbola nahita mivadika tezitra ohatr'izany aho sady nalahelo ny tomany. Gaga fotsiny aho, satria izy eo am'biraony eo zany de za aty ambony aty de henoko mifokofoko fa misy ino aho, sokafana birao fa misy ino. Tsy mety mitraka izy tomany izy. Mampalahelo aho hozy izy nanaovan'le Andry Rajoelina tady tonga de miaraka aminay tsy vanona. Tsy mba manao an'izany le vadiko. Tsy manao an'izany hoe manatsy vanon'olona zany tsy fanaony zany. Fa tena mitafy nofo sy rava Liaboy io. Mampalahelo aho. Za zany tena efa velona ho'aho le olona ataonao zao. Fa nga tsy hitanao le any Tamatave rangahy, za zany tsy mahalala le tany Tamatave. Jereko indray koa ny sary. Lasa saina ihany aho fa
inona no tena lasa saina mihitsy aho hoe le ray aman-dreniny andro radio hoe tsy afaka miteny azy hoe vokalizy zay ry dada, vokalizy zay ry dada fa efa tsy mety intsony io. Tsy tafantsony le izy io ry dada. Na tafa ary io de mitsanga menatra ray menakavy le izy. Aleo le izy hijanona. Tsy afaka miteny satria tsaikotsaiko ny azy ohatrany hoe izy telga tsy mateny azy intsony ny mahany. Ka tena mitodika aminao mihitsy any le mahatonga andro radio na ny karoty ve no tadiavinao sa lagery? Le tsy sarotra amindreo vahoaka ireo no hoe sio reo raha fa hiady tsika e. Ianao fa de mieritreritra fa tsy hain'ny malagasy zany. Tandremo a! Alahelo mijery ny zava-nitranga ny Dakana, Tsindriana, de Fasanarivo da Opaina, Ororona, zany rehetra zany. Fa ty ny tena zava-dehibe androany tamin'ny zavatra niseho omaly. Tsika moa nahita zany hoe dorana tary, nangalarina ny tary vakina ny tranon'olona fa mahatratra 200 milliards hozy izy teo teny ohatriny. Zao ny zavatra teneniko atsika. Tao anatin'ity interview nataony ramatoa Gaël Borgia tamin'ireo mahatonga andro radio ity dia nahitana fa andreo mahatonga andro radio dia mandainga. Tsy vitany hoe mandainga andreo mahatonga andro radio fa tsy mahay mandainga ihany koa nefany. Saiko tonga de voalazako. Ny teny frantsay de milaza karazana lapsus maromaro. Fa ataon'le hoe parapraxie no indramiko. Za moa zany de efa niteny foana hoe hiandry radio mila manatona psikôlôgy. Ny parapraxie zany karazana lapsus freudien. Zany hoe ny zavatra teneninao hafa miohatra ny zavatra tian'ny saina tenenina. Averiko, zavatra teneninao fanipaka amin'ny zavatra tian'ny saina tenenina. Na ny contraire am'izay hoe ny zavatra tian'ny saina tenenina le tena izy de lasa ihany koa voatenin'ny tsy satry lapsus tokory ny fiantsoana an'izay. Ny lapsus révélateur misy zany hoe efa fiteny zany hoe lapsus révélateur. Qu'est-ce qu'un lapsus révélateur? Io de io zany mitrahira an'le zavatra ao anatin'ny sainao de voateny tapaka. Ao anatin'ny sainao le izy satria nataonao tany ambadika tany de voateninao tapaka. Fa amin'ny fomba tsy ampoizinao mampatonga le izy voateny satria efa tellement le izy ao anatin'ny lohanao de voateny tapaka.
Parapraxy ve zay sa freudien? Ça révélateur. C'est surtout révélateur. Trahissant la vérité et la véritable pensée de celui qui le commet. Trahissant la véritable pensée de celui qui le commet. Des hommes telecommunareo. Isarona raha matoa Gaël Bordia amin'ny professionnalisme zay ananany satria hita mihitsy fa tena hoe lasa midaoaoa, lasa miogaoga, lasa mizozoty, lasa mibegaie andriamatoa Andry Rajoelina tratran'ny fanontaniana enjakenjana nataony Bordia. Mety tsy maheno indray nareo any amin'ny YouTube fa avy eo nareo mihaino. Enony e? Le ato amin'le midaoaoa aloha zany na le la mibegaie. Zay zany le 217 milliards de pertes, zay le vola lany à travers'le zavatra potika ny 25 alina sy ny 26 alina raha tsy diso ambana nytoy 27 izy zay. Na René? De enoy tsara am'izay manomboka eto satria mino aho fa mahay teny frantsay daholo nareo a. Mino aho fa mahay teny frantsay daholo nareo. De eo ny maha-lapsus révélateur azy. Enoy. Ahoana tsara monsieur Andry Rajoelina parce que ahoana tsara Andry Rajoelina, ahoana tsara hitanareo on a incendié mbola nampiana hoe volontairement. Quand on dit on, troisième personne zany, ça inclut la personne qui parle. Eo ny lapsus révélateur azy. Ary rehefa jerenao ny masony ao anatin'le izy miteny an'izy, de tonga de hitanao hoe latsanenina be ny ary miteny an'izy satria lancé loatra izy. No, hitanao miaino loha inoana ny fanontaniany veriko hatramin'ny voalohany a de inoana ny fanontaniany Bordia de nohonareo. De ahoana zany tamin'ny 2009? Zay tsy nanaiky amin'ny 2009 sao de ahoana? Le droit des autres minoritaire nareo tamin'ny 2009 fa raha tsisy an'ny Capsat nareo tsy vita tao. Ce qui n'est pas vrai. La majorité de la population veut en découdre avec toi. Aveleo le population ary anao de hitantsika eo. Premièrement, de efa fany
ampy zay. Parce qu'on a incendié volontairement. Il est en train, sinon il aurait connu, avoir incendié volontairement ny industrie sy ny karazana hozy izy. De hoe izy mody mandamina hoe dédommagena nareo, zao nareo sy ny karazany. Rehefa vahoaka malagasy, tsy rariny loatra nataon'ny zanakitsika ary atao ohatra hoe sanatria alikana. Hitanareo tsara ny taritaritan'ireo jandarma an'ireo zanakitsika tamin'ny sarin'le olona saky ny alaina teo Nosy be iny. Hitanareo tsara ny zanakitsika tany Tamatavy teo amin'ny tratrany vo, de teo amin'ny tongony ihany koa, asa ina ny amaliny andro radiolona reny. Hitantsika ihany koa ny zanakitsika tany Dego, zay miporifono ny fianakaviany fa tsisy bijoteria zany teo akaiky teo, fa de mamorona fotsiny ny trano tainga fotsiny le ry. Fotoana fotoana fandinihitena ho an'ny ray aman-dreny sy ny rehetrarehetra zay mitanatana vava any ambadika any zao fotoana zao. Taddio fa ny fahanginanao, ny tsy fitenenanao ny zavatra tsy misy, ny zavatra misy azafady tompoko, ny fahanginanao amin'ny zavatra misy, ny tsy fitenenanao amin'ny zavatra misy, dia fandraisana tsokombaomba amin'ny zavatra ataon'ny Ringa andro radiolona, ka anjarantsika rehetrarehetra mieritreritra fa raha ny fitaizana ara-kristianina antsika de tsy navela hijery arina tava isika fa tsy maintsy miteny ary tsy maintsy mandray anjara ao anatin'ny fanitsinana zany zavatra rehetra zany. Veloma tompoko, veloma mahafinaritra, toy izy mety ny any amin'ny tsaratsara fa aza manaiky resin'ny olona eo amin'ny ratsiratsy. Veloma tompoko.